Dia faly miarahaba rehetra amin'izao fanombohan'ny taona 2024 izao ny tenako ary dia mirary soa ho an'ity taona ity zany a mba hanana ny herin-tsaina sy ny herim-po indrindra ny fahasalamana hoentintsika zany a manadiady sy entsika miatrika zany a an'ity taona 2024 ity. Efa noresahako teto zany hoe ny tena lohahevitra ho voisintsika eto zany a dia ny hoe Madagasikara ho an'ny Malagasy. Misy zavatra maro dia maro zany a no hoentintsika mivoy an'izay foto-kevitra izay. Indrindra zany a dia ny toe-tsaina sy ny toe-panahy izay hoentintsika mandeha amin'izany tanjona hoe Madagasikara ho an'ny Malagasy. Inona moa no tena zavatra mila kojaina amin'izany zavatra izany dia ny hery avy ao anaty. Ny hery avy ao anatintsika ao zany a, ny hery mitondra antsika, ny motivation ao amintsika izay a no entintsika anatontosa ny tanjona izay tiantsika ho tratrarina amin'ny fiainana. Misy moa zany ny manao commentaire ny amin'ny hoe raha andeha hitady zavatra dia tsy tokony hoentina ao anatin'izany atao hoe resadresaka na latabatra boribory na izany atao hoe fomba pasifika izany ny fahazahoana zavatra. Diso de diso nefa raha ohatra ka mifantoka fotsiny zany a ny amin'ny hoe izao zany a no fomba anaovantsika azahoantsika zavatra ao anatin'ny herisetra sy ny korotana. Efa fantatritsika daholo hoe inona no zavatra nisy a rehefa nampiasa an'izay hoe karazana stratégie ohatran'izay. Satria ny olona koa efa manomboka manadiady fa toa betsaka ny namoy ny ainy, betsaka ny tondra takaitra tamin'izay hoe fomba fiady ao anatin'ny violence izay na ny herisetra, kanefa tsy hitany akory hoe inona ny zavatra azony ary tsy mba misy akory ny fitenenana sy ny fampatsiahivana an'ireo karazan'olona izay namoy ny ainy ireo zany, fa ny teo ihany ny teo. Ka amin'izao fotoana izao zany a ny Malagasy dia tonga saina izy hoe raha ohatra zany ka hoentina any anatin'ny herisetra izany ny fangatahan-javatra kanefa tsy misy zany ny hoe inona ny paikady, inona ny zavatra hoentin'ilay mpitondra manaraka eo zany hoe tena ampiova ny fari-piainany. Rehefa tsy tena mazava amin'ny vahoaka hoe inona marina zany a ilay zavatra mpanantenaina dia mazava ho azy fa malaindaina ny olona zany a ny amin'izay hoe hiditra amin'ny resaka herisetra. Ny zavatra averimberiko eto zany a dia ny hoe ao anatin'ny fifampidiniana, ao anatin'ny fifandresen-dahatra, rehefa mipetrapetraka tsara, rehefa misy ny ataontsika hoe zany